Araka ny loharanom-baovao iray dia noho ny fanondranana antsokosoko bolabolana andramena, trafikana basy sy fanaparam-pahefana amin'ny fampidirana entana teny amin'ny seranan-tsambon'ny Toamasina no anenjehana ankehitriny ny mpanolontsaina akaiky sy manoka ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina Hery Mivady mbola Rajaona nafantatry ny maro amin'ny hoe mbola tafaray ka namoahana ilay IST na interdiction de sortie du territoire. Mandra-pahavita ny fanadihadiana sy ny famotorana rehetra momba ireo raharaha anenjehana azy, dia tsy afaka mivoaka ny taniny Repoblikan'i Madagasikara ny tenany. Isan'ireo mpanolontsaina manoka ny filoha teo aloha nalaza noho ny halavan'ny tanany sy ny fisehosehony mbola Rajaona. Medika ho fikorontanana sy ady an-trano eo amin'ny samy HVM ihany koa ity IST na interdiction de sortie du territoire navoaka ity. Vokatry ny fanohanana ny mbola Rajaona ny kandida larana 2020 Marc Ravalomanana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny. Ho tanterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV FM Matrano, ny toy ny tsiraraha ity.